Ho aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandeha araka ny fahamarinana. Mandeha araka ny fahamarinana. Zany indray no asongadiny nofinainantsika anio ry havako malala ao amin'ny epistily fahatelo nosoratan'i Jaona ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izao loholona mamangy any Gaio ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, de toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, de ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana, dia ho soa no ataonao raha mamoaka azy koa araka izay mendrika hatao noho ny amin'Andriamanitra ianao. Fa noho ny anarany no niaingany, ka tsy naka na inona tamin'ny jentilisa izy. Koa isika de tokony handray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mandeha araka ny fahamarinana. Zany no teny asongadina eto amin'ity mofinaina ity raha marina, ato amin'ity epistily fahatelo nosoratan'i Jaona ity manontolo mihitsy, izay epistily tsy misy afa-tsy 14 monja, kanefa de ahitantsika miverina imbetsaka ny teny hoe fahamarinana. I Jaona apôstôly de nantsoina hoe apôstôlon'ny fitiavana, fa amin'ity epistily fahatelo ity kosa de asongadin'i Jaona fa ny fitiavana de miorina amin'ny fahamarinana, ary izay manam-pitiavana de mandeha araka ny fahamarinana. Tatsika miverina matetika eto, tiako amin'ny fahamarinana, mandeha araka ny fahamarinana, mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Tsy latsaky ny indimy no miverina ato amin'ity mofinaina ity ny teny hoe fahamarinana, ary tsy latsaky ny 7 ao amin'ny toko iray manontolo ao amin'ny boky. Ny epistily zany de ny atsasaky ny epistily de miresaka fahamarinana avokoa. Ny antsoina hoe fahamarinana eto manokana de ny toe-po, ny toe-panahy nananany Gaio, lay zanaka malala, lay sakaiza tiany Jaona. Gaio de naneho ny fitiavany an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitiavany ny asa-piangonana, ka nazoto nanompo an'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana, ary de niantefa tamin'ireo rahalahy izany fitiavana izany. Ny hoe mandeha amin'ny fahamarinana eto de maneho ny fahazotoan'ny Gaio nandray vahiny, ka tsy niferitraina, tsy nitaray tanamepaka tamin'izany iny, fa na de
Gentlisar ny saina ho fahamarinany Gaio zany. Zavatra lehibe ry havako malala no ahatsapahan'ny kristianina tsiraray avy fa tsy mionona fotsiny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra teorika isika, fa tsy maintsy aseho amin'ny ataotsika zany de amin'ny finiavantsika ny asan'Andriamanitra. Ny fitiavana ny asan'Andriamanitra ka mahatonga antsika maharitra amin'izany no isaina ho fahamarinantsika. Tsy sanatria ho ratsy saina sy ratsy fieritreritra mba kristianina ihany, tahaka ny Diotrefa izay tia tena sy mitady ny tombotsoan'ny tena manokana, fa mezaka kosa izay hifanampiana sy hifanohanana ary hifandraisana an-tanana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana tahaka ny nataony Gaio, ary tsy Gaio ihany fa hitantsika any amin'ny 12 dia milaza ny Demetri koa izay tsara laza ary manana izany fahamarinana izany koa izy. Ry havako malala, ny hoe mandeha araka ny fahamarinana de fahamarinana vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra ka mahatonga antsika hanapitiavana ny fiangonana, hanapitiavana ny hafa ihany koa. Ny hoe mandeha amin'ny fahamarinana de tsy mijanona amin'ilay fivavahana teorika fotsiny, fa ny pratika ny fivavahana mihitsy de miampaka any amin'ireo manana etaeta mila vonjy. Tena reharehan'ny Jauna mihitsy izao toe-po amam-panana ananany Gaio zao, ary de nampitainy ary tonga epistily, ary tiany ananantsika izay mamaky ny epistily rehetra koa ambaraka ankehitriny. Ny tanjon'ny Jauna de tsy ny ankasitraka ny Gaio fotsiny, fa ny ahatsapany izay rehetra mamaky ity epistily ity, fa fahamarinana isaina ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra, ny fahalalantsika tanana ho an'ireo manana etaeta mila vonjy eo anatrehantsika, eo anatrehan'ny fiangonana, eo anatrehan'ny fiarahamonina. Izany de tahaka any Jesoa Kristy ilay mandeha araka ny fahamarinana ka vonina nandray izay rehetra nanatona azy. Tonga nanatona azy ireo nolazaina fampanota, ireo izay verina fampangalatra ratsy fitondrantena. Tonga ny vehivavy sy ny ankizy, eny izay nolavon'ny fiarahamonina sy nailika toy ny boka aza, de noraisiny ary nambarany fa izay manatona de tsy mba ho laviko mihitsy. Zany fahamarinan'ny Kristy amin'ny fandraisana ny sokajin'olona rehetra tsy miangatra sy tsy mizatavan'olo zany no ampitaina amintsika rehetra ihany koa mba ho modely ny fandehanantsika amin'ny fahamarinana. Mandehana ary havako, sokafy ny tananao, ataovy izay azon'ny tananao atao, de ho saina ho fahamarinanao zany, ho vokatry ny finoanao zany, vokatry ny famonjena izay azonao zany. Fa ny mino efa voavonjy tokoa mantsy de tsy mitahiry tsamirero ho azy ny fahasoavana izay noraisiny tamin'Andriamanitra, fa afaka mizary zany maimaim-poana ho an'ny hafa ihany koa izy. Mandeha araka ny fahamarinana izay anarana entin'ny zanak'Andriamanitra rehetra ihany koa, miaina ny finoana marina izay ananany ao anatiny ao. Eo an'Andriamanitra irerian'ny ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Jesoa Kristy tomponay sy Andriamanitra io, misaotra anao zay lay efa nahafoy tena, nandray anay ary nandray ny olombelona rehetra
izay tonga manatona anao. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao arotsakao mamaim-poana ho anay, fa ankehitriny apetrakay ampelantananao. Ny fiainam-panomponay, ny fanoloran-tenanay, ny fifandraisanay amin'ny manodidina anay, ny asa ataonay izay mariky ny fitiavanay anao Andriamanitra, fitiavanay ny fiangonana, ny asa-piangonana rehetra ataonay, apetrakay eo ampelantananao mba ho ambinina sy ahita fahombiazana amin'izay rehetra ataonay anie zahay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.